Selamat dulu. Ja, eny ara miarahaba antsika rehetra am'izao andro alakamisy non talata, ny tao volana izao aty aminay ary any aminareo andro efa any amin'ny am'roa latsaka dimy am'izao ora izao. Ny fandaharantsika dia hiresaka kely tsika ny zavatra mitranga any amin'ny mahazo ny mpiray tanindrazana zany ary ndao ngaha le olona tena tenenina mihitsy hoe tahaka ny misaotra andro misoa, tena tsara le hira. Ndao ngaha tenenina mihitsy hoe tahaka ny hoe tany tsisy fanjakana ilay Madagasikara. Ao ny tsara ihany ny mampatsiahy hoe ny aina olombelona zany amin'ny firenena manana ny maha izy azy. Tsy tena hoe firenena mandroso
fa ny firenena manana ny maha izy azy dia tsy amelan'ny mpitondra fanjakana mihitsy, tsy amelan'ny fanjakana mihitsy, tsy amelan'ny mpitandro filaminana mihitsy. Raha ohatra hoe nisy fatin'olona ka voapirofo fa novonoina na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana io olona io. Io na maharitra 10 taona io na 20 taona io na 30 taona, tian'ny ray aman-dreny indroa hoe 10 taona après vao tratra le namono, 30 taona après, 25 taona après, na tratra eny eo 2 minitra de tratra ilay mpamono. Zany hoe tena raisin'ny fitondram-panjakana manana ny maha izy azy, tsy amin'ny firenena mandroso ihany. Zany hoe olona ray, olombelona ray maty misy namono zany. Tsy vita moramora zany. Za rehefa nandefasan'ny namana lanceur d'alerte, ndao nga atao hoe matahotra ny ainy koa izy mandefa an'ilay izy, nefa tsapany fa hoe ato amin'ny Gare Fleury no tsara hitondrana an'ity zavatra ity satria siora fa tsy ho tatran'le riana hahita an'izao zavatra zao. Ary tena tsy afenoko anareo fa tsy ho tatitra. Tsy azoko atao no mi-publier an'le sary amin'ny Facebook satria efa fay aho. Enjana be le voasazy hoe 2 volana suspendu. Fa tena tsy afenoko anareo fa tena zava-doza, tena zava-doza ary tena tsy azonareo ieritreretina mihitsy hoe malagasy hoe mahavita famonoana olona ohatran'izany. Tsy azonareo, tsy haiko, maromaro aminareo no tia silamangany. Iny amin'ny tongotry ny omby iny atao silamangany. Fa raha mahita an'izany sary zany nareo angamba nareo herintaona tsy hihinana silamangany intsony. Fieritrereto fa hitanan'olona io voatetika ohatran'ny silamangany. Tetehana tamin'ny sabatra. Eritrereto fa io lamoson'olona io misokatra be ohatr'izany. Fery. Tetehana tamin'ny sabatra. Maty le olon-dehibe. Ary raha ny feo eny dia efa fanondroany no nisy an'io. Ity vo zany dia nizoky olona rakoto Arosoro Raymond, mpikambana amin'ny VOI. Vondron'ny olona tsy tadidiko le Y fa andraso eto iadaviko hoe maty nivonoina tamin'ny sabatra izy teo anelanelany Andrango sy Morafeno. Tamin'ny fomba feno abibiana tanteraka tompoko izany zavatra zany. Tena gaga ny tenako hoe ahoana no tsy nahenoko an'izany. Gaga tanteraka ny tenako hoe ahoana no zany zavatra zany no tsy tafakatra ary resahan'ny mpanao politika hoe efa zava-doza anie no miantra am'le firenena fa aiza daholo ny inona ty filaza azy, fenitra republikana, fenitry ny fandriampahalemana, ny sécurité zany sy ny karazany. Tena hoe tena tsy afenonareo reo olona fa tena marikoditra ianao mijery an'le izy ary tena hoe aza manody ny ohatran'izany. Efa nisy koa teo aloha nga Henri Rakotaorsoa. Mitovy ihany koa ny fomba ary misy publication mihitsy ataon'ny ino ty izy teo, reto olona
Amin'ny natural justice zao manao an'le izy, manao publication, fa ohatrany tsisy maheno a. Andeha hanome tsiny ny fitondram-panjakana ve? Andeha hanome tsiny ny vondrona hitsidra raha-pahefana ve? Andeha hanome tsiny ny tompon'andraikitra amin'ny fandriampahalemana ve? Ohatran'ny mora loatra. Raha jerena amin'ny ankapobeny amin'ny zavatra mitranga, amin'ny mahazava-doza nileseho, les brutalités, les sauvageries, les cruautés am'le zava-miseho. Ohatran'ny mora loatra ny andeha hanendrikendrika izatsy na izaroa. Fa ny zavatra tena marina de zao, tsy mandeha am'zay loniny, ary tsisy hoe drafotra na hoe rafitra matipaika iarovana ny aina sy ny fahasalaman'ny gasy, ny malagasy eny ambanivohitra. Satria dia manararaotra arak'izay tratrana, manararaopato io ny teny malagasy. Ny dahalo eny ambanivohitra, zay fantatra fa ao ambadiky reny dahalo reny misy dahalo eny ambony latabatra, col blanc hozy ny fitenenana. Io ala malagasy io satria mpiaro resaka ala ireto olona ireto, fiarovana ny ala, fiarovana ny harem-pirenena malagasy. Misy olona matanjaka, tsy kasin-dalitra, madio lamba, manam-pahefana ao anatin'ny tony roy am'tony zavatra tony. Vao malomalo tsika na eny rehefa nitaraina, ary tsy sasatry miteny ny roy, voary gasy na ny roy, hoe mba mampagaga ihany. Misy député voaroiroy ary, misy député voaroiroy am'zao nefa taolany ihany. Misy mpitondra fanjakana ambony, toa tsy voakitika mihitsy amin'ny fandehan-draharaha, amin'ny zavatra tsy mety rehetra miseho amin'ny firenena, ohatra amin'ny fanondranana an'ireny le zavaboary. Biby zay ny firenena malagasy rery no manana azy eto ambonin'ny tany. Any amin'ny toerana tsy ampoizina, any amin'ny toerana tsy tokony ahitana an'le izy no ahitana an'le biby sy ny zava-tsarobidy avy any anaty ala malagasy. Olona tsy manana fitaovana akory, na basy, na antsy farafahakeliny, na afaka hiaro-tena, no manakana hoe aoka zay le rehetra. Fa aizy toy ny atao hoe garde forestière zay noforonina tamin'ny andron'Andriamatoa Marc Ravalomanana, zay tena niasa tsara tam'izany andro zany, no tonga am'izany atao hoe tena feno fahabibiana tanteraka. Raha vao misy olona miteny ny holà qui foutent leur nez dans les business, dans les magouilles des autres personnalités pareilles, avec leurs bras armés, qui tuent sommairement, d'une cruauté sans pareil, inégale, impensable. Manahirana ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Ny politika am'zany tsy resahana intsony hoe
Tsy misy zavatra milamina ny amin'ny zavatra rehetra ao amin'izany firenena atao hoe Madagasikara zany. Tena manahirana, tsisy ireto mpitondra fanjakana, tsy mahare ianao hoe milaza hoe voasambotra, satria n'inon'inona dia azo lazaina hoe exploit ho an'ny mpitondra fanjakana, voninahitra ho an'ny mpitondra fanjakana, ho an'ny mpitandro ny filaminana ny hoe azo voasambotra ireto olona namono ny Henri Rakotoarisoa sy le anankiray kely aloha zay vao maty farany vao novonoina tamin'ny fomba mahamehatra. Mialatsiny aho tompoko, tsy afaka avoakako eto ny sary fa ho anareo zay maniry mila ny sary hoe zao ve ny zava-doza mitranga amin'ny firenena dia manorata amin'ny MP na tsy haiko ny fomba anoratanareo amiko fa alefako aminareo de tsapanareo hoe tena zava-doza ary tena mampalahelo, faran'izay mampalahelo ny mpiray tanindrazana amitsika. Amiko zany tena misy mihitsy le hoe fampiorohorony. Tsy miresaka intsony tsika ny terrorisme, ny terreur zay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampitahorana amin'ny fanagadrana. Tsy miresaka an'izany intsony tsika. Ao ara misy mihitsy matahotra hoe matahotra fa sao vonoina. Satria misy ny règlement de compte, hita maso, hita poko, hita pirenena anie reny nahazo ny tômôbilin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ny tômôbilin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ireny korotana ireny niseho ary hita maso, hita poko, hita pirenena ny zavatra nataon'ny Fidy, TMA sy ny lalàny. Tsy mila démonstration zany, tsy mila hoe mitondra microscope vao mahita an'izany. Fa raha sanatria tsy blindé ireny tômôbily ireny dia asa angambany maty teo, novonoina teo Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy izay niaraka taminy tao anatin'ireny fiara blindé ireny. Zava-doza zany hoe misy baiko mihitsy avy any ambadika any vonoy. Misy zany le terreur zay afafy eo amin'le mpiray tanindrazana hanika ireto mpiray tanindrazana koa moa tsy mba manao ohatran'ny any amin'ny toeran-kafa hoe mamaly bota an'izay satria zay ny maronisa fa de ao maronisa miforotra mitakemoka sakaletaka miforo-drambo ao anatin'ny toerana misy azy eo ka miandry endasina fotsiny zay vao migoropaka, zay vao mitomany maty zay mampalahelo zay karaha tsy omeko tsiny ny vahoaka malagasy amin'izay fotoana izay kanefa na izany na tsy izany tsy maintsy tenenina ary tsy maintsy resahana ny zavatra tahaka ny tony. Misy ny dysfonctionnement, misy ny zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny ary misy ny zavatra tsy manjary eo amin'ny fitondrana ny firenena. Ny vola no mibaikon'ny mpitondra, ny harena no mibaikon'ny filôzofia sy ny fomba fitantarana ny firenena ka hany ka na misy maty voakapan'ny famaky, voakapan'ny sabatra tahaka ny silamanga ny tanan'ny mpiarabelona dia tsy tsara akory ny mahare an'izany ary tsisy pahiena. Tsisy pahiena fa dia any ambanivolo any na dia manoratra ary ny gazety sasany mitondra misy an'le hoe natural justice hoa. Misy tony, misy koa hafa zany ato anatin'le izy ato, maromaro le article hatramin'ny Le Monde namoaka hoe andrasany hoe vedrete inona no navoaka ny Le Monde ato. Un militant écologiste assassiné sur fond de trafic de bois. Henri Rakotoarisoa 70 ans. Nalaza be zany. Voaka tamin'ny Le Monde zany. A été retrouvé mort, mutilé à l'est de la Grande Île. Zany hoe any amin'le toerana nresahantsika teo ihany zany. Tsy ahenona feo ny mpitondra fanjakana hoe misy ratissazy na tsy haiko fisamborana na inona fa ieritseretana hoe
ireto société civile indray, organisation société OSC zany OSC, indray no mitaraina hoe izahay indray no mahazo menasy. Ary ny zava-doza de zao, le commandement en gendarmerie, raha ny raporo azoko, tonga de milasy an'le affaire. Fakiko tsara exactement commandant Z atao Moramanga dia namotra voalohany fatsana anaiky ny OSC dia niakatra fitsarana ihany. Zany hoe nanao tentative na hoe nasorona zany angambany na saika hoe na tsy fantako ny zavatra nataon'zareo. Manahirana be ao mangoro eo. Zavatra mitranga ary tena sahirana le vahoaka malagasy ao anatin'ny zavatra mitranga. Ty namonona n'Andriamatoa Raymond Rakotarosoa ty dia herinandro mialohan'izao herinandro 6 jours tamin'ny moaly zany. Ary atoko ary tao samy Rakotarosoa daholo izy zany. Henri Rakotarosoa kefa tamin'ny 2022 9 juin de tia samy Rakotarosoa daholo zareo ndray Raymond ndray sy ny karazana 70 ans na Ramatoa Miriam. Ka vaka ihany ny saina toko ataony tsy hiteny misarika ny sainareo mpitondra fanjakana indrindrindrindra zay ho avy amin'ny gouvernemanta vaovao zao mba jereo ny mpiaro ny harena malagasy sy ny fananana malagasy sady ireny olona ireny raha tsy diso atao tsy de misy karama firy akory ary tsisy akory vokatsoa menan'ireny olona ireny. Ka de azo atao ohatran'ny mandiza raha hitsikitsika fa de mba jereo ny malagasy toko. Eny ary any de fa hitsika de raha tsisy fanontaniana tapitra indray aloha mifandarantsika androany mizatra tsika mba tsy manao lava be tsony ohatran'ny taloha fa tonga de ny essentiel de zay dahoara. Eny mety hiverina eo ihany ahoko ataotsika aloha ty hery ty fa mety misy vaovao ilatsaka ho resahako eto androany. Aza mbola miala aloha lefako fotsiny ty hery ty.
Zao daholo zany no lazain'ny olona mandray anjara amin'ny fandaharana ato. Atody miady amam-bato izy ary mahonena ary mampiorikoditra. Zay daholo no filazan'ny olona ato. Ao raha misy miteny mihitsy hoe bordel de merde amin'ny resaka forêt ao amin'ny tribonaly ao a Moramanga. Rangeta Cosa Nostra. Meko moa ny numéro meko anareo ato amin'ny YouTube. Afaka mandefa message nareo, afaka mandefa WhatsApp, afaka mandefa sary, afaka milancer alerte raha vao misy zavatra tsy manjary hitanareo any ambadimbadika any. Rahabantsika rehetra atao Facebook, tsara le hira, salama daholo. Ny Facebook zao tatoato zao tena voan'ny YouTube be dia be. Corrompu aby ny système. Zay zany no filazan'ny olona rehetra ato. Ka dia efa nomeko iny numéro-ko normalement tsy dia fanao loatra zany fa noho ny zavatra ohatran'izao dia tsy zany no priorité fa ny sécurité an'ny malagasy faray tanindrazana. Ka dia nalefako aminareo izy io. Mahaiza mampiasa anazy dia La glace Kinder Bueno White, goûtez-la. Meko anareo izy ka dia efanao velomontsika. Vonona voko no alefako ka dia veloma tompoko. Zavatra raha manaova ny mety, manaova ny soa, manaova ny tsara, manaova ny mahafinaritra, manaova ihany koa ny metimety rehetra. Vonona voko iza ireo, zay ny lohateny. Ilay mahafinaritra daholo mandram-peona tompoko ndao ary.